ia dia hoe zahako atao foy izy ity fa raha mihoatra kely a dia niteriko no ariana fa nitenako azy ariana tsisy manaiky an'izany zao ny zavatra misy nakalaza ny taom-baovao malagasy tsika teo atsika fa raha hoe teny malagasy tsy nandanitsika sira anaovana dinika ohatran'izao satria teny pirenena teny razana fa rehefa hiteny teny frantsay a dia manam-potoantsika andinihana any tiako teniny dia zao akalalaina ary andrianina ny teny malagasy fa ny hafa koa fehezina tsy ny teny frantsay fotsiny eo ny teny anglisy eny fa na ny teny sinoa aza ilayntsika amin'ny fiainan'izany zao fanatonoana izao tsy ny teny frantsay akory no ratsy fa fitaovana ilaina io ary ilaina ny fahaizana sy mifeny teny frantsay amin'ny mateny vahiny azy ny teny hoe francophonie ny fampiasana azy dia mahafitaovana anazy fitaovana tserasera sy fandraisana amin'ireo firenena mampiasa azy aty tokony fehezitsika zany tsy tokony hipetraka ntsony fantaniana hoe ho atao ve tsy atao a ilay etsika fa amiko lasa valalana mbola loatra ny teny malagasy ary eto dia malahelo amin'laza fa raha iresaka francophonie zany mba ny faniriko dia mahita narolo mba fidy ireo na tompona ndraikitra reo manao hoe tokony isy ny fantotana ny boky aizany malagasy miteny frantsay isaky ny sekoly amparatokany miaingana amin'ny sekoly fanabiazana fototra fa voafako maly a teo ampita-tafika misy ny député atsika ato tao amin'ny sekoly mamabe mahita azy ka mamabe ato zanak'olona sahirana valonjatony ao dia saika latsaka ny ranomasoko nasehony mamabe monsieur le ministre mba hampio zahay fa 2 volana dia potika ny boky photocopie ny méthode bouchère anakenina no ampiasainy klasy zany zavatra firy miliara no laninareo amin'ny francophonie fa firy miliara na firy million no omenareo anototana boky afahaza amin'ny malagasy hiteny frantsay eto a dia malahelo ireo poety toa ny rato ny mpanora toy ny Jacques Arabe Mananjara sy ny sisa izay tsy misy resaka mihitsy ny fandalana ny teny malagasy fa dia mangavy ny francophonie tompoko meo fitaovana ny malagasy ahafahany mampiasa ny teny frantsay sy teny frantsay satria efa soratra anatin'ny lampanorenana fa teny ofisialy ny teny frantsay ka tsy afaka miala isika sotra tompoko